Mbola tsy nisy ny fivoriana nataon'ny bromarche ny antenimera-pirenena hitina nalàna ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Radjerson Antoine hatramin'ny androany. Hoy ny solombavam-bahoaka no sady kestera voalohany eo anivon'ny antenimera-pirenena Rina Randriamasinoro. Raha toa ka misy io fangatahana avy amin'ny fitsarana io dia tsy maintsy ny bromarche hoy izy no mivory sy manapaka izany. Ny fivorian'ny bromarche aloha zany raha ohatra misy zay fangatahana zay dia tsy maintsy ny bureau permanent no mivory mahafantatra an'izay voalohany. Dia hatramin'ny androany aloha mbola tsy nisy fivoriana nataon'ny bureau permanent mahakasika an'izay hoe fanalana ny immunité zay. Zay fangatahana efa tonga mety eo niveau any panina na ohatr'izany any amin'ny secrétaire-ny any tsy fantatro, fa raha ny fivoriana aloha mbola tsy nisy ny fanatrehana ny fivoriana andraisana fanapa-kevitra ny amin'izay. Nanamafy ny tsy fisiny fanalana ny zoma solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka Radjerson Antoine io ihany koa ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena avy eo amin'ny faritany Toamasina Fidèle Razanapiera androany. Nambarany fa mahana ny fahadisoana nataony solombavam-bahoaka Radjerson Antoine tamin'ny fametrahana fitoriana teo anivon'ny HCC ka lasa manao serasera mivoy ireo resaka fanesorana immunité parlementaire io raha ny fanazavany. Permanent ve fanalana immunité Radjerson Antoine fa izy efa niantso anahy, izy Radjerson Antoine mihitsy niantso anahy nanontany hoe nisy an'izany ve tao, misy tsisy an'izany tao dia tokony mikatina eo le resaka zany rehefa za miteny aminazy hoe tsisy satria zany ke membre bureau permanent fa tsy handaingy amin'izany fa ny tena marina mahana amin'ny zavatra nataony any izy ga nisy niteninazy andana manao zavatra fatany any amin'ny fitsarana volam-pandrehana any dia tsifitra le izy androany dia matahotra anao sao dia misy retour any aminao le izy dia enao ndray mipublier aloha hoe hoalana ny immunité. Io ke communication e manao comme izy dia zay foana mivoy izy neo. Nambarany filoha-hevitry ny antenimera-pirenena amin'ny faritany Toamasina Fidèle Razanapiera hatrany fa azo atao tsara ny manala ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka araka izay tapaka mandritry ny fivorian'ny bromarche raha toa ka misy ny taratasy fangatahana amin'ny fanesorana izany avy amin'ny fitsarana izay tsy maintsy soniaviny ireo mpikambana mandrafitra ny bromarche. Fa raha anala zany zay azo alana zany ary tsisy dikany akory manala zany satria mivory ny bureau permanent dia rehefa miadevitra zay tokony alana satria mihadosony zavatra natao député ty dia esorina le izy. Fa zay mbola tsy nanao sonia zany, tsy maintsy manao sonia zay ary io tsy sonia hoe sonia fatany fizika mihitsy tonga eo aminao le taratasy dia soniavinao dia hoe manaiky ianao ny analana an'ity débatre aloha zay dia après zay manao signature fa mbola tsy nisy an'izany tao. Io zavatra mahagaga fa nanao filazana atao amin'ny page Facebook ary efa nisy koa bromarche efa teny amin'izany. Aleo azavaiko amin'ny vahoaka malagasy hazava ty raha ty mba tsy hiverimberina intsony zao nisy taratasy nalefan'ny ramatoa minisa tonga ato aminay araka ny fangatahana fanasorana ny immunité ny io solombavam-bahoaka Radjerson zany. Fa zavatra tiako ampahafantarina antsika vahoaka malagasy raha mbola mivory zany zahay dia tsy azo enjena ny solombavam-bahoaka dia zay zany miandry aoriany fahavitany inona moa anaran'ity ny sessionnay zay zahay vao manapa-kevitra amin'io zavatra io. Ray zay faharoa manaraka zany aoka fantatsika fa raha tsatra bodiondro izy dia efa tsy ilaina anay intsony ane zany raha misy proof tena ngeza be mihitsiny ananany fitsarana afaka tonga dia efa miroso ry zareo tsy anjaranay ato amin'ny antenimera-pirenena zay fa anjarany fitsarana no manao an'izany zavatra zany. Farany dia zao na tiana na tsy tiana mila fantariny vahoaka malagasy nisy taratasy nalefany io solombavam-bahoaka io handravana fitondran'ny président ny fanavaozana président Mikael zany zavatra zany nisy na dia misy siosionjezaka hoe efatra no nakatoan'izany na efatra tsy nakatoan'izany tao amin'ny HCC tsy anjaratsika no mitsaran'izany fa nisy kosa izay zavatra zay anjaratsika vahoaka malagasy no mitsaran'izay. Fito taona nitondrany Ingay Rajoelina ty firenena ty, fito taona no nitondrany président Mikael président fanavaozana anty fireneny ity ka anjaratsika mitsapa an'izay hoe mendrika ny harodana ve ny fitondrany président Mikael taoriana mahana problème rehetra lalana fefamboary
de le stage fefa tsisy na rano fefa miatsara eto Madagasikara ka raha manam-piakarina zany rehetra zany université nanomboka namboarina daholo tao anatin'izay zavatra zay ny bourse nampiakarina de zay zavatra zay nzaratsika vahoaka malagasy sy no manapa-kevitra mendrika an'izany ve ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa na de nisy ninina zavatra olazaina na nalefa tany amin'ny asa zay zay tsy ananany fahefana manao an'izay zavatra zay misy kosa aloha an'izay karazana hoe fampakorotanana noentina hanaradalana zay mila avoaka ny mazava ny tena politika fitondrany amin'ny ministerany fitsarana io satria raha ny zavatra hita tsy azo afenina dia tsisy afa-tsy ny fanenjehana ny mpitondra teo aloha no ataony ministry ny fitsarana dia zay mahatonga anay hoe zany ve ny tena fanavaozana hitondranao anty ministera aty dia andrasanay ny valiteny mikasika an'izay mikasika ny groupe sodiaty mazava reny zavatra mivoaka ireny fa inona ny mahatonga azy hoe Serge Jovialy no nitendrena hitantana ny groupe sodiaty inona ny fandraisana manokana misy eo aminy ary inona ny nahatonga azy iny olona iny no avela hitantana ny orinasan'olona zay tsy pahany groupe sodiaty zay zavatra zay dia inona ny fepetra ho raisy ny zavatra toy napetraka teo dia mikasika andrarahana voy malaza zay voizy ny sy teneniny tamin'izy mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana fa manana pirofo manana zavatra lazaina betsaka izy nefa ny tokony andraikitra voalohany eo amin'ny fitsarana inona ny zavatra taony ahoana ny filazan'ny marina inona ny tsy ampoirany zavatra nolazainy fa fantany mialoko nahatongavany teo amin'ny fitondrana dia zany zavatra zany takina satria zahay mahita hoe tsy reny olona efa ny amponja no dia amboalainao video ndray dia asehonao karazana hoe oentinao manamaritena dia izay natokana hiaro ny voafonja misy teny fitsarana azy no lasa tsy manome zo ny voafonja fa mandika lalàna amin'ny fihetsika toy ireny dia zavatra ohatran'izay ny andrasana satria rahantsika mahalala mahita fa manao fanaparam-pahefana tanteraka ny ministry ny fitsarana dia zay ny mahatonga anay miteny na iaino izy na tsy iaino dia tenenina ny zava-misy eto amin'ny firenena taninay tato amin'ny assemblée mise en accusation ny Andry Rajoelina fa efa mandalo travaux de commission le izy ary miandry ny fandehana licence science primaire magaganay sontavataba be fa zay mbola tsy miteny hoe tony tenelika izy fa ohatry ny olona rehetrarehetra rehefa ohatra ianao ka voaroroy amina fanakorotana sy ny eloka mety avoasazy anao dia tsy maintsy arany fanadihadiana hitantsika moa izy fa nanao menasy andeha hitondra vahoaka aty raha ohatra izy ka adiadiana zany dia fa nisan'ny fanakorotana tsika hoe tsy matenilamy ary ampatsahivina any vahoaka malagasy fa tsy hoe raha ohatra ianao andeha ho adiadiana eny amin'ny fitsarana ka hitondra vahoaka marobe dia lasa tsy nelika na tsy arany lalàna dia ahoana zany olona tsy manana vahoaka marobe hiaro anazy anatin'ny fepitoana fivorian'ny nisy olom-bavam-bahoaka dia nisy olom-bavam-bahoaka izay manatrika fivoriana ary maneho hevitra ao anatin'izany fivoriana session izany dia misitraka tanteraka ny atao hoe immunité parlementaire amin'ny zavatra izay tenena ny sodiaty na ny groupe sodiaty satria orinasa maromaro izay misa roapom-pahery ihany izy io dia ao anatiny ny atao hoe fanenjehana araky lalànana sous le coup d'une procédure judiciaire sy fanagiazana marobe ao anatin'izany fanagiazana marobe zany dia mila arahiny fitsarana maso ny fidiran'ny vola sy ny fampiasana ny vola ao mba tsy ny fanararotana na sanatria mbola misy famodifodinana noho izany dia nametrahana administrateur judiciaire izay nitendreny ny pôle anticorruption ihany koa araky ny fangatahany mpanao fanagiazana dia ny RAI ary izay nametrahana ny administrateur provisoire eo hitantana ny orinasa ary manao compte rendu any amin'ny RAI sy any EPAC mikasika ny fitantanana izay ataony
ary dia mbola mitoy ihany ny fanadihadiana zany orinasa zany mandra mivoaka ny mpitsarana zay anyorina any. Izany koa dia natao mba hitsinjovana n'ireo mpiasa izay tsy tokony ho victime amin'izay nataony mitantana ny orinasa fa mba hampidinana tsara ny orinasa ka tsy isy hoe tapaka ny karamanay satria nigasana ny compte bancaire dia rehefa misy administrateur ao dia en temps réel izy manao izay démarche rehetra ilaina hipehena ny fournisseur sy ny karaman'ny mpiasa ao amin'ireny orinasa. Misy appel à manifestation d'intérêt izy ireny na misy appel à candidature dia arakaraky ny traikefan'ilay olona misy avidana zay. Ny fanadihadian'ny IGE izay manohy ny asa nataon'ny Cour des comptes dia efa mandeha fahafantarako azy ary miandry izahay fandefasana zareo andrentsikaike. Misy ihany koa ny efa voarainay izay tsy mandalo amin'ny IGE ohatran'izany ny faux diplôme izay efa nalefa ny entité sasatsasany izay voakasika izany any amin'ny Bianco dia mandeha any Impact. Misy ihany koa izay ataoko hoe tsy voatery mandeha any amin'ny IGE fa mety fepetra raisina eny anivony gouvernement dia izany koa fa encours andraisana ny fepetra. Fa ny mikasika ny fanenjehana ny fanodikidinam-bola rehefa nodikidinam-bola dia tsy maintsy mandeha any amin'ny inspection générale de l'État ny enquête préliminaire izay enquête préalable zay vao mandeha enquête préliminaire eny amin'ny Bianco zay vao mandeha Impact. Dia efa manao relance ihany izahay mba handetsika kely satria tsy ampy koa ny olona manao an'ireny asa ireny ny Bianco sy ny Impact dia raha miara-tony izy dia manjary elaela.